Fa mivoatra makany amin'ny tsaratsara kokoa ny paositra malagasy, ndrosoana ny digitalisation sy ny modernisation ary ny fialana tsikelikely amin'ny fampiasana ny taratasy. Tsy mena mitamy ny paositra maneran-tany ny paositra malagasy, vokatra mivaingana ny mafilo ny conseil d'administration ny paositra malagasy iny anivony Union panafricaine de poste fitsondry maservelo sy fanirikely. Pisehatra voalohany na lohalarana eo amin'ny fampidiram-bola no tanjo ny paositra malagasy eto Madagasikara sy manerana ny Afrika. Dingana efa nirisoana ny digitalisation sy ny modernisation. Anatin'izany ny fampiasana karatra hipoketra ahafahana mandoa ny karama ny mpiasa-panjakana, ny fisotroan-dronono ary ny vatsim-pianarana ny mpianatra eny amin'ny université. Miditra amin'ny fampitomboana ny tambazotra ny fitsinjarana sy ny fanapariana ny paositra malagasy ary manakaiky amin'ny fananganana banky postaly. Eo amin'ny sehatry ny fitaovana, manena ny fampiasana taratasy ny paositra na dia izay haji na tembra sy ny manda no nahafantarana azy. Izay ny eto anatiny, fasangany ihany koa ny paositra malagasy eo anivony sehatra iraisam-pirenena. Nunca tamin'ny mois d'août tamin'ny taona lasitsika tafiditra membre ny conseil d'administration ny Union postale universelle. Pour la première fois de notre histoire ihany koa dia tafiditra membre ny conseil de l'exploitation postale de l'Union postale universelle. Io koa isika paositra malagasy eto Madagasikara lany o président du conseil d'administration ny UPAP zany isika Madagasikara. Sika zany zao no guide ny paositra ny structure ny paositra manerana ny Afrika Ray manontolo nahazo trophée foana ny paositra anisan'ireo firenena zay tsara fiasa indrindra maneran-tany ny paositra malagasy amin'ny alalan'ny EMS. Tsy manana olana amin'ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eny amin'ny université ny paositra malagasy amin'ny alalan'ny karatra hipoketra. Misy condition anankiroa zany zay tsy maintsy feno amin'ny resaka paiement bourse io, ity ny vola hozaraina. Dia hozaraina amin'izy io vola io, ity ny lisitra ny bénéficiaire izarana an'le vola. Tsy mikitika lisitra mihitsy ny paositra. Tsy manova ninona mihitsy ny paositra. Voalohany amin'ny fitaterana taratasy sy fonosan'entana eto Madagasikara ny paositra malagasy, eny tsy mena mitakoa amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo ny fanavaozana ataon'ny paositra malagasy, eo hatrany koa ny aji sy ny mandat postal hatramin'izay.